Hibatoerana ao anatin'ity fandarana mahery ity moa ny mahakasika ny baolina kitra taorinin'ny niarahana tamin'ny fanadihadiana momba ny baolina kitra vehivavy iny dia ilatsa-datsaka kokoa indray tsika ho amin'ireo sokajy taona zandrina feno herintaona tamin'ity taona 20 sy 20 ity ny RCT na ny Racing Club de Tana sekoly baolina kitra izay mamola vola ireo katita kely eo anelanelan'ny folo ka hatramin'ny 17 taona amin'izany baolina kitra izany tanjon'izy ireo amin'izany fankalazana herintaonan'izany ny andeha hiatrika fifaninanana raisam-pirenena any ivelany any. Vokatra maro sahady no azon'ny sekolin'ny baolina kitra RCT na ny Racing Club de Tana tao anatin'ny herintaonany tsanganany. Anisan'ireny navosotra ho tompon-daka ny sokajy U10 tamin'ny tournoi de la Sagesse teny votovorona ny volana Desambra 2024. Teo ihany koa ny batan'ny U13 sy ny U17 ny amboara tamin'ny tournoi ASCA 3FA ny volana Martsa sy ny volana Jolay lasa teo. Ary farany dia tafita teo amin'ny manasa-dalana avokoa ny sokajy taona rehetra tamin'ny tournoi d'Anji natao tany Majanga nandritra ny fialatsasatry ny Pasika. Noho ny fatsapan'ny mpitatana ny ezaka nataon'ireto ankizy reto ary dia manana fikasana ny andeha handranto lalao raisam-pirenena ny ivelany ny RCT amin'ity taona 20 sy 20 ity. Tsara manamarika fa efa misy 20 mahery ny ankizy mandranto fahaizana ao amin'ity club ny RCT ity. Ireto ankizy rehetra izay mizatra hiditra amin'ny kianjan'ny ANSP Flo isaky ny alarobia sy ny sabotsy tolakandro. Matsapa moa iandry tiana Kotomalala filohan'ny kluba fa maro ny ankizy malagasy manatalentaka mila atosika. Ny ankizy malagasy zany raha ny fahitana azy ato amin'ny Racing Club de Tana betsaka ny manatalenta fa eo amin'ny resaka fahefana zany no olana ao anatin'ilay ankizy efa nanao ny ezaka izay tokony vita tato anatin'ny club Racing Club de Tana fa mba izay ny todiana amin'ny rehetrarehetra zany izay miaino anatin'ilay tontolo baolina kitra mba fametanana ao anatin'izay fikolonan'ireto zandritsika sy zanak'ireto zany. Ankoatr'izay dia fantatra fa hisy ihany koa ny hetsika goavana ho ataon'izy ireo any amin'ny fiafaran'ny taona no fanohizana ny fankalazana ity faherintaona ity.